Samy miaravantsika rehetrarehetra amin'ity horonan-tsary ity an. Ny anarako dia Isitraka ary izaho dia reny izay mananjanaka anankisivy an. Ny zanako voalohany dia 13 taona dia ny zanako farany efatra taona. Izaho izany dia hanao andiana vidéo izay miompana indrindra amin'ny fanomezana torohevitra ho an'ny fianakaviana ho an'izay azo atao mba ahafahantsika miara-miroso ara-panahy. Ka ny tarigetra entintsika amin'izany moa dia hoe ny fianakaviana izay miara-mivavaka no tsy misaraka. Dia miankina amin'izay moa tsika izany ny ezahantsika izany dia mba hanao ireo torohevitra mba ahafahantsika hoe ahoana ny atao mba hanampiana antsika ray aman-dreny sy ny ankizy mba hoe ahoana ny ahafahantsika miara-mivavaka ary miara-mitombo ara-pinoana sy ara-panahy. Andahoara tombontsika amin'ny famakiana an'ity lahateny avy ao amin'ny katesizan'ny Fiangonana Katolika ity ny famelabelarantsika eto. Izay milaza fa ny tokantrano kristiana ny toerana andraisan'ny zanaka ny fanambarana voalohany ny finoana. Izany no antony antsoina marina ny tranom-pianakaviana hoe fiangonana ao an-tokantrano, ankohonam-pahasoavana mambavaka, sekoly ny hatsaram-panahy maha-olona sy ny fifankatiavana kristiana. Noho izany izany dia ao an-tokantrano no tokony hianaran'ny ankizy ny fiainana ara-pinoana sy ara-panahy ary adidintsika ray aman-dreny no mampianatra azy izany. Ka noho izany isika no voalohany, tokony andraikitra voalohany amin'ny fampianarana ny ankizy amin'ny fomba fiainana maha-olona ary ny resaka fifankatiavana amin'ny maha-kristiana azy ary mahatonga anazy ho olom-banona, ho kristiana modely ary koa olom-pirenena modely. Dia izany rehetra izany dia ao an-tokantrano no itobohan'izany. Raha toa ka tsy misy izany dia lasa ny any ivelany no manabe any zanantsika sy manoro azy ireo hatsaram-panahy maha-olona sy fomba fitondrana ny fiainany dia na koa raha hoe na ao an-tokantrano ihany ara fa rehefa revon'ny haino aman-jery sy ny tambajotsa sosialy ireny ny ankizy ka ireny no mandany fotoana sy manoro azy ireo ny lalam-piainana tokony alehany dia izay no mahatonga antsika somary sahirana ary mahatonga ny ankizy indraindray ho very. Ka izay no antitra teny ety am-boalohany hoe isika ray aman-dreny no tokony andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny zanantsika ara-panahy. Fa na dia hoe mandeha any am-piangonana ary izy na hoe mianatra ny sekoly katolika na mamonjy katesizy rehefa alahady dia ireny tokony ho fanampiny fotsiny ihany fa ny fitaizana fototra dia tokony miainga avy ao an-trano. Ary eo koa avy amin'ny modely amintsika ray aman-dreny no tokony hianarany ankizy satria matetika ny ankizy tsy mianatra avy amin'ny zavatra teneninao sy ampianarana izy fa zavatra tena raisiny aingakaingana kokoa dia ny fangalatra-tahaka no fomba fianarana ankizy aingana kokoa. Ka noho izany isika ray aman-dreny ihany koa dia mila miroso tsara amin'ny resaka finoana sy ny ara-panahy mba ahafahantsika mampianatra ny zanantsika. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny famelabelarana amin'ny torohevitra amin'izay tokony ho atao dia aloha atombontsika amin'ity fanontaniana voalohany ity. Inona moa no tokony ho ataontsika tsirairay ao an-tokantrano? Dia eo moa tsika hoe amin'ny fanohanana ny zanantsika dia maro ireo zavatra eritreretintsika sy irintsika ho amin'ny zanantsika. Maro ireo tanjona amin'ny fiainana izay ataontsika mba ho lasa olom-banona ny zanantsika, mba ho lasa tafita ny zanantsika, mba tafita soa amin'ny fianarana, tafita soa amin'ny fiainana. Kanefa raha alaintsika sary raha toa hoe lasa dokotera ny zanantsika na lasa avocat na lasa chef d'entreprise na hoe tena manana ny orinasa maromaro misehatra amin'ny zavatra ambonimbony ka tafita soamantsara ny zanantsika ka na inona izany zavatra rehetrarehetra izany dia tokony ho tsapantsika fa misy fetrany daholo izany zavatra rehetra izany. Raha mandao an'ity tany ity isika dia tsy mitondra isika na dia sombiny ihany ary amin'ireo zavatra rehetra izay hokelezanaina sy ho ezahana amin'ny fiainana
sy andrisiantsika ny zanantsika izay ahatafita anazy, fa nefany ny tena tokony ho jerentsika sy ny tanjontsika dia ny manampy ny tsirairay ho any an-danitra. Zava-dehibe io satria na toa hoe miaina 100 taona eto an-tany ary ianao, dia toy ny indray mpimaso fotsiny izany raha oharina amin'ny ilay fiainana mandrakizay. Ary ny fanahintsika dia miaina éternellement moa fiteny amin'ny teny indrana, tsy misy fiafarany, fa ny nofo sy ny zavatra rehetra eto amin'ny tany amin'izay hitantsika eto dia misy fiafarany daholo. Ka noho izany ny tena tanjontsika ray aman-dreny dia ny tena hanampy ny zanantsika ho tafita tsy eto an-tany ihany fa mihoatra ny eto an-tany, dia ny fiainana mandrakizay izany, tena hanampy azy ireo any an-danitra. Nefa ihany koa na itsika samy ray aman-dreny ary dia ny fanampy ny mpivady tokony ny fanampy ny tanjon'ny mpivady tokony ny halasa any an-danitra ny vadiny sy ny zanany sy ireo olona rehetra napetrак'Andriamanitra didiny eo amin'ny manodidina azy rehetra. Dia miompana amin'izay daholo ary ny resaka izay ho ataontsika eto dia daholo horaisintsika ny tenin'ny soratra masina izay eo amin'ny boky voalohany Tesalonianina 4:3. Fa ny hanamasinanareo ny tenanareo no sitrapon'Andriamanitra. Averiko indray, fa ny hanamasinanareo ny tenanareo no sitrapon'Andriamanitra. Noho izany dia tena sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hamasina antsika, ny hanana antsika fiainana feno fahamasinana, ary noho izany dia tsy hirerintsika. Tsy hirerintsika satria efa vonana hanampy antsika izy. Noho izay fahamasinana izay indrindra satria raha masina isika ary miaina amin'ny fahamasinana dia rehefa miara eto amin'ity tany ity isika dia hiakatra any an-danitra ary hiara irery aminy mandrakizay. Ary rehefa izay ny sitrana dia izy izay ny antony nandefasany an'i Jesoa tetỳ an-tany izay hanampy antsika ary maty ho antsika izy ary nanavitra antsika mba hamasina antsika, manome antsika ireo sakramenta masina izay hanampy antsika amin'ny fahamasinana, ary izay no tena tanjon'Andriamanitra. Ka noho izany aza misalasala amin'ny miroso amin'izany fa Andriamanitra efa vonona ny hanampy anao sy manome anao ny fahasoavana rehetra ho amin'izany. Dia ireto misy torohevitra vitsivitsy izay hita fa mahomby ary zavatra efa nandramana sy efa nataonay dia ny fanamboaramboarana ny ao an-tokantrano ao. Rehefa mba miditra ny tokantranonao ianao izany raha misy olona mamaky ianao dia mba tokony ho fantatry ny olona hoe kristianina mivavaka ary katolika ny ato amin'ity tokantrano ity. Dia izy iny izany fa na amin'ny fihetsikitsika fa ny fomba firavaky ny tokantrano ihany koa. Fantatsika moa izany ao anatin'ny katesizan'ny fiangonana katolika izay manaraka an'ilay nijerentsika teo iny dia ao koa miteny momba ny sakramentaly. Ny sakramentaly moa dia ireo fanehoana ety ivelany, sary masina, sary vongana izay marihana fa mila hamasinina ny mopera rehefa ampiasainao dia izy ireny dia anisan'ny marika ety ivelany izay manampy antsika ho amin'ny fahamasinana. Tsy mitovy amin'ny sakramenta izy ireo fa manatahaka satria manampy antsika amin'ny fahatsahivana. Ka misy ireo zavatra vitsivitsy izay mba atoroko eto tsara ananana dia ny fananana ny sarin'ny hazofijaliana dia izay apetraka eo afovoan'ny trano amin'izay toerana hitanao fa mety ka mba hitanao matetika. Izy izay moa dia mampatsiahy na mandeha ny andro ao an-tokantranonao ianao mivariana manao raharaha na miresaka amin'ny ankizy, mampianatra ny ankizy amin'ny devoir sy ny ohatran'izany ka indraindray dia mampatsiahy ianao rehefa mba mahita an'izy mahatsiaro an'i Jesoa aho rehefa na ny ankizy koa torak'izany na milalao eo na misy zavatra ataon'zareo ka mba mahita an'ilay izy dia mba mampatsiaro anao dia mampatsiaro anao no mivavaka na koa hoe raha misy zavatra mandalo zavatra sarotra ianao na ohatr'izany dia anisan'ny manome hery sy mampatsiahy ny fisian'Andriamanitra izy ireny. Ary ny zavatra tena mba atoroko dia manamboara hotely kely ao an-trano. Ny hotely kely dia afaka ataonao eo amin'ny salon ohatra asianao latabatra kely fotsiny dia asiana lamba latabatra kely dia asiana sary masina, asiana voninkazo kely na apetraka eo ny baiboly
asiana hazo fijaliana, ny asiana ny rozerinareo an, dia apetraka eo an, dia ireny an, dia eo amin'io toerana io no ohatra ny karazana toerana hipetrahana hoe hivavahana, anokananao fotoana mba hivavahana na rehefa miara-mivavaka amin'ny fianakaviana, dia eo manodidina an'iny hotely iny an no mivavaka, dia mampisy lanjany bebe kokoa amin'izany fiainam-panahy ao an-trano izany an, na koa hoe raha manana table de nuit kely ianao an, dia eo amin'io table de nuit kely io dia somary asiana an'ireo zavatra masina ireo an, dia asiana ranomasina ihany koa an. So hevitra daholo izany rehetrarehetra izany an, fa mahafinaritra rehefa misy an'izany eo an-tokantrano. So inona avy ary ireo zavatra tokony hisy eo an-tokantrano kristianina katolika? Tsy hoe voatery hoe tsy maintsy manana an'ireto na hoe ireto ihany no mila ananana fa izy ireto an, dia mba toro-hevitra fotsiny an ny tsara ananana. Voalohany aloha dia tokony manana ny baiboly isika. Ny baiboly dia ilaina satria tsy tokony ho haingon-trano ihany fotsiny koa fa tokony ho ampiasaina tokoa ary tokony mamaky ny soratra masina isan'andro an. Eo koa tsika koa manana an'ireny boky nosorona masina iny izay misy ny vaky teny izay arahana isan'andro an, manaraka ny tetiandro an, dia tsara koa ny manana anazy ireny satria afaka vakiana isan'andro. Dia tsara ny manana ranovoasina. Matetika any am-piangonana afaka mitondra tavoahangin-drano ianao dia mangataka mopera masina anazy na misy koa ny fiangonana efa manana fitoerana ranovoasina izay azonao angalana dia afaka hoentina mody. Ny ranovoasina moa dia azo ampiasaina amin'ny zavatra rehetrarehetra. Azonao hanamasinana ny zanakao sy ny zavatra ao an-tokantrano sy ampiasaina rehefa mila vavaka sy fanamasinana. Tokony hanana boky katesisy koa tsika ao an-trano an. Ny ato aminay moa izany dia manana ny katesisn'ny fiangonana katolika dia afaka mijery ao ianao rehefa misy zavatra ilainao na koa ino no entina ampianarana ny ankizy an. Maro koa ireo boky katesisy kely afaka ampianarana ny ankizy an. Tsy voatery miandry foana amin'ny hoe any ampianarana ny ankizy vao mianatra fa tokony na dia isan-alina ary ianao dia miresaka zavatra kely anankiray na hoe misy trangam-piainana kely ohatra ny hoe ny ankizy misy zavatra mitranga ohatra ny fianakaviana na any ampianarana ohatra ny hoe miresaka amin'ny ankizy ianao eo amin'ny fihinan-kanina ka ohatra ny hoe mba misy an'izao tany ampianarana dia manararaotra kely dia mamaky hoe izao ny zavatra lazaina ampianarin'ny fiangonana momba an'izany zavatra izany. Tsara koa ny manana boky tantaran'ny olo-masina satria dia anisan'ny zavatra tian'ny ankizinay mihitsy tia ny mihaino an'ireo tantaran'ny olo-masina dia mamaky anazy. Rehefa tsy mahita boky moa ianao dia ao amin'ny internet feno tantara momba ny olo-masina dia afaka vakian-dry zareo an. Misy ihany koa ao amin'ny YouTube ireny vidéo kely ireny an, mitantara ny momba ny olo-masina dia zavatra anisan'ny mahafinaritra ny ankizy mihitsy izany. Ny zavatra fanaonay miaraka amin'ny ankizy koa moa dia rehefa isam-bolana izahay dia mijery ny calendrier dia mijery hoe iza ny olo-masina dia mifidy eo zareo ny olo-masina dia asianay maka olona masina tsirairay avy ohatra zareo dia manamboatra présentation kely, manao recherche kely izy momba an'iny olo-masina iny dia manao présentation rehefa mivavaka izay amin'ny alina dia iny ankizy izay manao présentation amin'iny andro iny no manao ny présentation momba an'iny olo-masina iny dia amin'izay lasa mba mahalala momba an'iny olo-masina iny daholo ny rehetra ao an-tokantrano moa iny ankizy iny koa mba mahavita tsara manao recherche dia manao présentation tsara ohatra ny manao présentation any ampiasana sy any ampianarana ireny izy dia mijoro eo anoloana eo dia manazava sy mamela velatra momba an'iny iny olo-masina iny dia anisan'ny zavatra mahafinaritra azo atao amin'ny fianakaviana koa izany. Eo koa ny boky fandariana-pinoana, tsara ny manana boky fandariana-pinoana na ireny boky masina izay nosoratan'ny olo-masina ireny na boky izay afaka mandeha any amin'ny librairie katolika ireny ianao dia mividy an'ireny boky ireny. Misy koa ireo lettre izay nosoratan'ny pape ireny afaka jerenao amin'ny Vatican, ny tranokala Vatican ireny raha te hamaky an'ireny ianao izay misy afaka manampy ianao amin'ny fandariana-pinoana. Tsara koa manana labozia masina dia manana sary masina, sary masina, sarin'ireo olo-masina, sary mason'i Maria, ny anay izao ny ataonay dia isaky ny efitrano dia asiana sarin'ny fo mason'i Jejo sy ny fo Madio Maria. So manampy ny ankizy daholo izany. Ny chapelet mba tsara manana chapelet satria tsara koa ny manao rosaire isan'andro dia eo koa misy ny chapelet amin'ny famindrapon'Andriamanitra.
Dia misy zavatra hafa koa fa izay aloha no nataoko eto amin'ny lisitra eto fa afaka manampy ny lisitra ianao ary tsy voatery hoe indray mandeha dia azo daholo fa ny anay izao dia ohatrany mahazo tsikelikely eny, mividy tsikelikely eny ilay rehetrarehetra dia mividy boky tonta na ohatrany dia mahazo zavatra vaovao sy ohatran'izany. Ia. Dia inona avy ireo fahazarana ara-panahy tokony atao isan'andro? Tsara koa ny mivavaka isan'andro, miara-mivavaka ny mpianakavy an, isa-maraina dia tokony manao ny vavaka fanolorana ny andro. Raha afaka moa miaraka manao ny vavaka io isa-maraina dia tsara be, fa indraindray ny fotoana sy ny fanenjehana ny lera indraindray dia tsy dia afaka manao an'izany fa raha ohatra tsy afaka miara-mivavaka maraina dia tsara foana ihany ny ankizy ampirisihana mba hanao fanolorana ny andro rehefa vao mifoha. Ohatry ny anay izany aloha ato an-tokantrano rehefa mandritry ny herinandro dia miaraka midina ao ambany daholo izahay rehefa afaka izany indraindray aloha tsy vita isan'andro ilay izy fa rehefa miara-midina ao ambany dia miara-manao vavaka fanolorana ny andro dia misy vavaka vitsivitsy efa fanaonay koa isan'andro dia ny ankizy manao toro isan-kerinandro izany ny ankizy anankiray mitarika ny mamaky ny vakiteny amin'iny andro iny. Dia manao resadresaka kely eo izay momba ny herim-panahy satria matetika izay isam-bolana manana herim-panahy izay ezahanay dia ny ankizy vavy antonontonony salasalany koa moa any am-piangonana misy herim-panahy ezahan'izy ireo atao koa isan-kerinandro dia iny koa miara-manao an'iny eo izahay dia izay no ataonay rehefa maraina dia rehefa vita izay dia samy mandeha mianatra mandeha miasa ary ampirisihana foana ny ankizy hivavaka alohan'ny sakafo indrindra na ao an-trano izany na any ivelany na mandeha restaurant na any am-pianarana na any amin'izay aleha rehetra any tsy tokony ho menamenatra mihitsy ianao amin'ny anaran'iray sy ny zanaka izay fanahy-masina dia mivavaka alohan'ny sakafo. Ilaina ny fanamasinana ny sakafo dia misy koa ny vavaka aorianan'ny sakafo fa ny tena important dia ny manokana fotoana miaraka mivavaka rehefa amin'ny alina. Ny anay izany moa satria amin'io no tena iran'ny mivavaka ary tena tsy maintsy ataonay miezaka foana izahay amin'io. Indraindray izahay rehefa ohatra hoe mivoaka izay na ohatr'izany dia any an-dalana dia ao anaty tômôbila amin'iny izahay manomboka miara-mivavaka raha hoe efa taraiky satria ohatra mbola hifoha maraina hianatra sy hiasa ny ampitsiny iny dia atao anaty tômôbila na rehefa ato an-trano izay dia rehefa vita ny sakafo voapirina ny vilia voafafa ny trano dia mipetraka izay dia miara-mivavaka. Dia na hainao ilay hevitra tery anoloana ilay natoroko teo hoe manao hôtely kely ao an-trano dia indraindray izay eo anoloanan'iny hôtely kelinay iny no mivavaka dia indray rehefa taraikiraiky dia ao amin'ny efitranonay mivady dia tonga ny ankizy mipetraka manodidina ny fandriananay eo dia miara-mivavaka izay dia mety daholo izay anaovanareo fa ny tena important fotsiny ilay hoe miara-mivavaka dia eo. Matetika moa ny fanaovanay anazy dia satria mikorotakorotana hatria zavatra important koa teneniko tsy voatery hoe parfait be foana rehefa mivavaka fa indraindray misy mikorotakorotana etsy fa ny tena important fotsiny hoe manokana fotoana ianao dia tena mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra. Dia ny ankizy ampianarina ny ankizy izay hoe tsara no manao satria tsara ny fanazarana, tsara ny manana ny ankizy ka zatra manao an'izay izy dia efa fantany hoe tokony mivavaka aho izany izao. Dia ny ankizy kely misy ny ankizy kely, misy ny ankizy lehibe moa efa mahavita ny manaraka mivavahana tsara fa ny ankizy kely indraindray mihetsiketsika, mikorotakorotana ery ka matetika ny ataonay tsy mampaninana izy ohatra na mandokondoko na mitazitazina kilalao kely izy rehefa mivavaka fa kosa izy afa ampianarina izy fa satria izy efa maheno any avavaka isan'andro eo dia efa mahay mitarika koa izy dia mba omena anjara koa izy ohatra ny hoe mitarika toko anankiray izy rehefa manao zaple izay dia efa mahavita izy dia anjarany dia amin'iny izy izany mba mi-concentré tsara izy rehefa iny anjarany iny ny ataonay koa izany rehefa vao manomboka dia miantso ny fanahy masina manao hoe avy fanahy masina, avy fanahy masina, avy fanahy masina, fanahy masina avy. Ary rehefa miteny an'izay izany matetika na izaho na ny vadiko no miteny an'izay dia efa fantatry ny ankizy hoe hanomboka hivavaka izay dia efa manomboka mangidy zareo dia efa manomboka mivavaka dia vita izay dia manao ny amin'ny anaran'iray izay. Ny anaran'iray dia avy eo ny ankizy
Matetika moa izany ny fanaonay hoe raha manao rosera izay an, raha manao sapre izany izay dia manao toro ny ankizy tsirairay avy dia manao inona ny intention de prière ny ankizy amin'iny andro iny. Dia eo izany ilay ankizy iny an, miteny intention de prière-ny, n'iny zavatra nitranga tamin'iny andro iny dia misaotra izy an, na misy olona angatahana vavaka na hoe izy koa manana zavatra mitranga ohatra ny hoe indraindray ny ankizy manana examen na ohatr'izany dia mangataka na manao entrevue ana asa ohatra ny ankizy ao an-trano an, dia miara-mivavaka daholo izay amin'iny an. Dia na misy hoe fianakaviana misy marary na mitady asa na ohatr'izany dia avy eo dia mifanolo-hevitra eo an. Dia indraindray koa ilay vavaka eo an, lasa conversation satria indraindray manontany ny ankizy na hoe izay koa manontany an'zareo. Na raha ohatra ny arakaraka ny tety-andro ohatra dia mivoatra mandritra ny carême izao dia misy zavatra mitranga dia manazava an'zareo inona ny atao hoe carême. Raha ohatra izao misy olo-masina malaza amin'iny andro iny an, fantatra hoe atao ankalazaina amin'iny andro iny dia mampianatra an'zareo momba ny fiainan'iny olo-masina iny an. Na zavatra ohatr'izany dia lasa misy conversation satria misy conversation izany mandeha eo ary fantatrareo moa izany fa eo anatin'ny vavaka daholo izany satria Andriamanitra izany mi-inspire anao ray aman-dreny teny an-dreny na mi-inspire an'ilay ankizy koa manao an'ilay resaka eo dia lasa vavaka daholo izany. Dia matetika moa izay miezaka foana izay manao rosery isan'andro. Dia indraindray aloha samy manao rehefa misy indraindray izany manao consécration ireny dia ilay izy izany ohatran'ny misy lesona atao isan'andro izany nataonay faran'izay nandritra ny 3 ambin'ny telopolo andro dia misy lesona isan'andro ka rehefa manao an'iny lesona iny dia maka fotoana be ilay izy dia matetika izay manao ny rosery rehefa tenenina fotsiny zareo hoe manao rosery fotsiny nareo aminareo manokana na izay rehefa mandeha tomobila any mivoaka iny dia misy rosery izay fanarahanay miaraka amin'ny méditation dia iny no ihainoanay anaty tomobila fa miova foana izany isan'andro iny dia iny no ihainoanay dia manao an'iny izay. Fa rehefa ilay mivavaka eo dia lasa manao fanaka-lefitra dia manao fampianarana miaraka amin'iny. Dia ohatrohatr'izay izany no ataonay isan'andro fa miezaka foana izay isan'andro mba manao an'izay zavatra izay. Dia mahafantatry ny ankizy izany hoe tsy maintsy mivavaka dia efa fantany hoe tsy maintsy na hoe tsy maintsy maika andeha hatory na inona fa tsy maintsy mivavaka aloha dia avy eo samy matory dia efa zatra an'izay ry zareo. Eo koa ny famakiana sorona masina ny zava-dehibe mihitsy. Azafady, famakiana ny soratra masina tena zava-dehibe. Famakiana baiboly. Io izany mety hoe ao anatiny vao manomboka aloha ianao mety hoe mamaky kely verset anankiray na ohatr'izany na hoe mamaky kely andininy vitsivitsy. Fa ny azonao atao koa manaraka ny tety-andro dia hoe inona no vaky teny androany be dia be ny afaka hanarahanao an'izany na manana ilay boky sorona masina iny ianao na ianao izay koa izao manaraka an'ilay app hoe Evangelizo izay dia misy amin'ny teny gasy io, misy amin'ny teny français, misy amin'ny teny anglais dia izay tianao dia mamaky dia hitanao daholo ny vaky teny isan'andro dia mamaky ny vaky teny. Dia rehefa zatrazatra an'izay indray ny ankizy dia ampianarina koa izy manao ilay hoe lectio divina. Ny lectio divina izany dia resaka famakiana soratra masina dia manao fandinihana méditation miaraka amin'iny soratra masina iny ianao. Marihana moa izany hitantsika eto fa misy an'io mavomavo io indray eo dia rehefa klikenao io flash io rehefa hanananao ilay PDF-n'ity présentation ity dia afaka makany amin'ny pejy ianao dia misy ny fampianaranao momba an'izany ihany koa. Eo koa ny afaka atao koa dia ny ataonay koa matetika ny telefaonina asiana alarma rehefa amin'ny 12 dia rehefa maneno iny alarma iny dia efa fantan'ny ankizy dia mitabataba fotsiny ohatran'ny hoe Anjelisy Anjelisy dia efa manomboka tonga daholo indray zareo dia manao ny Anjelisy vetivety kely iny inona izany ataon'zareo any dia mijanona izy dia tonga izy dia ao ambany dia manao ny Anjelisy dia vita dia miverina indray manao izay ataony any zareo. Ka io koa ny manao rosery izay noteneniko teo tena tsara ny manao rosery. Ity moa mbola hanaovako vidéo anankiray ary ny katolika malagasy koa manana vidéo ana rosery ny mystère rehetra rehetra koa raha jerenao amin'ny YouTube ao aminay ao dia tsara ny manao rosery isan'andro satria tena vavaka mahery vaika ny rosery tena ilaina ary indrindra ho an'ny fiarovana ny tokantrano sy ny ankizy. Eo ihany koa ny fanaovana ny sapilen'ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsara koa manao an'izany afaka ataonao koa asianao alarma isaky ny amin'ny 3 dia manao
anay saple rehefa miteny. Afaka ataonao amin'ny fotoana rehetra koa ilay izy fa tsy voatery a. Tsara koa ny manao asivy andro. Ny anay izany a indraindray rehefa misy fety lehibe ao amin'ny fiangonana na misy fetina olo-masina malaza fantatray sy tianay a, dia manao an'iny neuvaine ireny izahay a, dia manomboka dia mandritra sivy andro a, atao fanampim-bavaka izany izy ireny. Tsy haiko aloha fa matetika afaka mijery eo amin'ny internet eo ianao a, rehefa misy neuvaine dia efa dia efa misy hoe ity natao amin'ny andro voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra hatramin'ny fahasivy. Misy koa izany a ireo fanoran-tena na hoe consécration a, anisan'ny zavatra tianay atao mpianakavy koa izy io dia matetika izay manao au moins anankiray isan-taona. Indraindray izay manao anankiroa fa anankiray isan-taona aloha au moins ataonay a. Dia efa nanao izany izay fanoran-tena consécration tamin'ny Masina Maria, efa nanao izay tamin'ny Masina Josefa, dia izy io moa izany consacration tena natao ho an'i Jesoa fa amin'ny alalan'i Masina Maria izay izy izay manampy anao a, Masina Josefa izay manampy anao a, dia nataonay farany teo izao a consacration tamin'ny Jesoa izay ao anatin'ny Eucharistie. Ary izy io izany dia misy zavatra vakianao isan'andro a, mandritra ny andro maromaro a, dia rehefa vita izay ilay lesona rehetra ao anatin'izay a, dia misy ireo practice, misy ireo zavatra mila ataonao koa izany e, misy ireo zavatra ohatran'ny hoe izao ny farany atao hoe misy herim-panahy ezahanao isan'andro a, mila atao a, dia rehefa vitanao izany a, dia amin'ny andro farany ianao dia manao ilay vavaka consécration. Dia izay izany a no zavatra tiako zaraina androany a, dia maniry aho hoe mba nisy zavatra nahafinaritra anao sy tianao atao sy nraisina amin'ireo zavatra nolazaiko teo ireo a, fa raha ohatra ka misy zavatra mahaliana anao a, dia afaka arahanao a ny roy anay a, catholicamalagasy.com ary ao amin'ny Facebook koa izay a, izay Katolika MG a, dia eo amin'ny YouTube koa izay a, ao amin'ny Katolika Malagasy 9539. Dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'iny horonan-tsary iny a, dia manasa antsika foana mba hanaraka ny tohiny. Dia mandram-pionana indray eo. Dia samy hotahian'Andriamanitra daholo.